ry malagasy mpaitandrazana eo anatrehany reo fanambarana ny fanesesy zay natao tany La Réunion sy natao tany Frantsa angama natao ny fitondrana mpitondra frantsay maromaro eo anatrehany kabary zay natao ny folo teo aloha lasa sesy tany zay mialokaloka any Frantsa de tsy azo atao ny mangina satria tsy vaty lampa angleremborona koa tsika fa ho mbola mahery ary tsy anaiky ho tsindritsindrina sy ho ampitahorina am'izao hitsy-bahoaka sy fitadiavana amin'ny fahalalahany zao voaporofo ankehitriny ny fifandraisana misy amin'ny mpitondra malagasy sy ny fanjakana frantsay sy ny mpitondra frantsay izany de midika fa nandevoziny tsika tao anatin'ny 5 taona ary natao zay tsy afantaran'ny vahoaka malagasy ny tena marina fa de notsetsefina nidy ohatrany ao anaty fonja nampandoliana ary naperetana ny mafy nandritry ny taona maro tsy azo ekena tsony zany ary ho valitsika ary ho ampataritsika ny vahoaka fa misy ny olona tia tanindrazana misy ny olona zay vonina anarina amin'ny firenena magaga fa tamy 2009 de nanonga-panjakana ny olona tonga teo magaga fa nikapisatiny na maolana rehefa nidina teny amin'ny arabe na ny miazy ireo ny fitondrana am'izao fotoana zao nanao etsika ny fitanora malagasy na raha ny vahoaka malagasy reto zany na raha ny mpanao politika zany inona no zavatra mitranga mampitahotra atsika ny frantsay mampiroro atsika ny frantsay mampitahotra atsika ny filoham-pirenena teo aloha mampiroro atsika ny firenena filoha teo aloha ka milaza fa raha tsy izy ny filoham-pirenena de ho maty mahantra amin'ny malagasy movery malagasy mbola misy mantra an'io zao movery malagasy mbola misy ny fadiranovana an'io zao ka mbola vitan'ny sasany ny laza fa mbola ikorosofahany amotry zao tsika raha tsy miaraka aminy ataotsika tanàna very sampisy ka manolo no mety io lalam-panorenana io zany de niainga avy amina mpanonga-panjakana nanaovana ny lalam-panorenana tamy 2010 ny tenako zao no nangataka tamy Sadeka hoe tsy tokony io lalam-panorenana io mamaika zany tsy ny ordre constitutionnel kitoto no ilainay fa ny fanarenana ny Madagasikara ny fametrahana ny fanorenana ifotsiny tsy nanaiky an'izany reo vahiny afrikaniny reo fa de nilaza fa tsy maintsy efa io ny vita ka io natao de ataovy ny fifidianana fa izay ny lalana mety amin'ny Madagasikara izao ve ny lalana mety amin'ny Madagasikara izao ve ny mendrika amin'ny malagasy manao anay tsinitsininy ianareo azafady tompoko tsy misy an'izany lalam-panorenana tsy azo vainy zany fa ny lalam-panorenan'ny frantsay de fa 5 ny tsika mbola efatra tsy misy firenena tsy mahazo iady sy hiala amin'ny fangejany afo zany eto antany mazava ny lalàna ao anatin'ny firenena mikambana fa zoan'ny olona ny miala amin'ny zioka zay anaovany vahiny sy mpitondra azy ao atoerana dikan'izany aza-pitahorin'ny olonareo raha mahay lalàna izy mahay lalàna koa sika raha mitady fitondram-panjakana izy mahay fitondram-panjakana koa tsika dikan'izany mila mahery ny vahoaka malagasy ary mila mitsangana vahoaka malagasy ray manontolo fa lainga marivo tototra ny nataony filoha teo aloha nandritry ny kabary zay nataony lainga marivo tototra tsy mariny zany Zoma zany tena ty vavonimbely zany amitsangana tsy nisy etsika mihitsy ny laka misy sy ny Zoma sabotsy maraina tamy 5 maraina vo nanomboka ny etsika ny Kapisaty zay ny voalohany ka tsisy nanelingely lazy zany misy tamy laka misy Zoma laingy zany
efa nitifitra efa andro maro, namony vahoaka andro maro, efa tsy hay intsony ny fahorian'ny vahoaka tao anatin'ny andro maro, nitoman'ny vahoaka, naratany vahoaka, nisy matin'ny vahoaka, izay vao nitsangana ny maramila niaro azy. Satria ny maramila tompoko de tandroka aro ny voziny, ary izy no tandroka ary tsika vahoaka ny vozina, fa tsy ireo mpitondra zay mitsetitra tsika ireo. Zany ny zava-misy. Hoy amin'ny filoha frantsay ankehitriny, rehefa ny olona manao de malakilaky nareo milaza tsy misy ingérence ny raharam-pirenena eto antany. Te averinay aminareo ny fiteninareo, aza miditra amin'ny rahatokantranonay ianareo, fa raha frantsay iny de ajanony any aminareo, aza averina ty aminay tsony, fa ho avoakanay ny lalàna manamafy fa tsy malagasy tsony izy. Zay ny lalana voalohany. Faharoa, raha ohatra ka mbola perinazy izy, asaivo monody mitarika conseil des ministres rapitso. Fa raha tsy zany de mazava ho azy fa izy ny mitsoka, izy ny mandeha ny asany, mazava ho azy fa tsy maintsy akafepetran'io zany ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy. Laingany zany misy mifofony ainy zany amin'ny volapeny sy ny maramila niaro azy, ary ny olona miaro azy avy any ivelany tsy nisy mifofony ainy zany teo. Tsy nisy nanaka na ny aéroport n'Antananarivo na olona ray ary. Aloha azava ny resaka, asaivo mamoaka vidéo ny RFI raha mahita fa nisakanany malagasy ny aéroport. Afaka nitsoka daholo, afaka nandositra daholo ny tsy valary. Mpitondra teo aloha, lasa ny bomba, lasa ny domelle, lasa daholo izy rehetra. Ka nio zany, lainga ny filazana fa nisy nitetika amono azy. Fitenenany zany, hitalaona sy androliana amin'ny frantsay, hidira amin'ny maramila frantsay eto. Azafady tompoko. Avarenainy, kabarina ataon'ny filoha frantsay teo fa tsy azony ataony niditra makatia Madagasikara satria tsy soany zany ary tsy andraikiny zany. Mipetra tsara ianareo fa misy vahoaka 25 millions eto, ka raha voninareo ny amony vahoaka 25 millions tongafa. Fa tsy maramila ihany ny eto Madagasikara tompoko, ary tsy maramila ny tarika amin'ny fihetsiketsehana, ary tsy maramila ny nidina teny amin'ny arabe fa ny vahoaka malagasy. Ary raha nandeha nivoaka ny kapisady efa feno maramila teo nanaraka azy. Zay ny zava-misy. De nandeha ny vahoaka, feno vahoaka teo nanaraka ny maramila. Zay ny zava-misy. Fikatsahana ny fahalovatena, tena izy zany tompoko. Fikatsahana ny fahalalahany zany tompoko, ary fikatsahana hiala amin'ny fahantrany zany. Aza mpitahorina ny fahantrany zay fa nimanitra noho izao tsy misy tsony. Zay ny zava-misy. Tsy resaka programa akory ahy e. Tsy anjaranareo mahita amin'ny programa. Ny volanareo narina tao de alao very any. Fa zay tsy matahotra ny tsisy voly zany, fa tsy anareo rery ny firenena. Ary ny firenena mikamana de tsy atao iaro ny fanandevozana, fa atao iaro ny vahoaka andehaka any amin'ny fampandrosoana. Ny ordre constitutionnel tompoko, raha niala avy amina olona mpanonga-panjakana de fa hatramin'izay tsy nekenay. Alao azava ny resaka. Ka raha ordre constitutionnel avy any amin'ny mpanonga-panjakana ny tetavinareo amarinina ty 12 taona ty aorina ka tsy mety alan'ny vahoaka anao ordre constitutionnel vaovao, de mipetrahanareo fa manao anay ho bado. Zay de manamafy aminareo fa tsy anaiky ny malagasy. Efa tamin'ny 47 zay ny nampitahorinareo, nataonareo zay tazomana amin'ny malagasy. Nanomboka tamin'izany ary de nandevozinareo tamin'ny néocolonialisme, ka tsy maintsy zay olona avy any aminareo no atao filoha sy mpitarika. Ameko ohatry nareo malagasy ho ahafantaranareo ny tantara ho anareo ankizy. Nanao rotaka ny malagasy tamin'ny 72, iza ny tonga niakatra teo? Général Ramanantsoa. Iza ny Général Ramanantsoa? Frantsay. Nanao rotaka ny malagasy tamin'ny 91, niakatra teo Zafabera. Iza ny atao ministre? Francis Karavony. Iny frantsay. Zany ny zava-misy. Zao tsika manao rotaka amin'izao fotoana zao, iza ny filao? Tena tsy miafina tsony le finoa fa manana nationalité frantsay, de io arovan'ny frantsay io. Tsy anaiky an'izany zay na fatofaty ary.
Zaho miteny anareo zao de nampijaliana amy fianakaviako.